Alléluia. Dia amin'ny fifiriana lehibe indray ary rasana babalana ny anona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia tonga indray ny fotoana izay rahantsika eto anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izaho a, ny akiradio a, ny akimedia, mpikavana ato anatin'ny vavaka fiambenana indrindra ny groupe izay maharesy. Dia manona fiadana tompo amintsika rehetrarehetra izay tratrantsy eto indray androany fa alibe indray mahita anareo a. Dia matoka fa ifampahery eto indray tsika amin'ity androany ity a. Dia matoka fa tsy alamaina eto ianao a raha tonga mandondomba ravarana amin'i Jesosy isika ao anatin'izao fandarana izao ka dia tonga soa ianao a arabaina dia maritatra amin'ny farany dia fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy dia miarabantsika raha misy androany vao tonga eto a dia mijanona kely dia mahareta kely fa za mino marimarina fa misy programan'Andriamanitra tsy kisendrasendra izao a atongavantsika eto a amin'ity androany ity izao. Dia tonga soa ianao a raha androany vao tonga voalohany eto a dia raisina atanandroa ianao amin'ny faly zay a miaraka aminao eto. Isika rehetra eto kosa dia arabaina manokana ihany koa dia makasitraka atsika dia misaotra atsika mbola tonga eto indray amin'ity androany ity a dia hiarakantsika adiny ray sasany eo ny rahantsika eto a taka ny mahazatra hienohirintsika hivavakantsika amin'ny fandarana aloha hiaraka amin'ny anabavy fleur tsika androany a ny vavaka fanombohana dia hieny torotentsika hiaraka amin'ny anabavintsika cotre a samy avy eto Frantsa ireo a dia hivavaka ho an'ny firenentsika hiaraka amin'ny anabavintsika Angela na anabavintsika Felina Rakoto a raha sanatry misy olana ny connexion ny anabavintsika Angela ny Chine fa izy no tokony hivavaka ho an'ny firenena androany. Dia za moa eto a melabelatra ny ten'Andriamanitra ihany koa ary hienohira koa tsika dia hifampahery dia matoka fa tsy taka ny idirana eto ny voanao eto amin'ity androany ity fa raha kivikivi ketraketraka ianao a dia hitraka sofeny finoana ianao a andeha atory a hiatrika ny rapitsinao a. Alléluia. Amen. Tany tompana voalohany teto androany a tany tompo manokana ianao a Tojo Mikael koa tany tompo a Verselina Tahir Mario Rolia Anis Rodine Marie Erika Rak Bertsava Mama Valtina Yama Yanitra Nirina Itody Raouniso Iazasika Patitsy Tati Sabrina tonga soa taty a zay vao hitako teto a Olokaraja Mandimby a efa eto foana Robin Full of Grace tonga soa. Alléluia. Angela Yu efa mifoha ihany koa reny satria any zao vao maraina ty amintsika efa ny azo zao efa alakamisy. Marijo mbola atoandro koa ny any a mbola après-midi a any États-Unis a. Dia Angela Yu Aimé Manambotso Miorak Aimé Lovely izy koa mbola tsy voarabako tao Naira Keron izay toriteny rehefa avy eo tahiny tompo izy any ny abavy Cotre. Dia Marie Rafa Maevare Rasonantenaina Rasoerniaina Fifi Rabsa zay reo vao hitako teto zany anarana zany tonga soa zay aloha ny anarana hitako eto dia mialatsindra misy tsy voatonoko teo a. Dia tahiny tompo ary tsika rehetra dia faly be a miaraka aminareo androany a faly be koa ny anabavy fleur araka amintsika eto androany a izy no hivavaka ho an'ny firenena fandarana azafady ka dao ampandrosotsika ny anabavintsika fleur avy eto Frantsa tahiny tompo ianao a anao ny fitenenana. Tahiny tompo paster tahiny tompo sika rehetra hiara hivavaka sika ary Andriamanitra rainay io rainay amin'ny alalan'i Jesosy ianao. Misaotra anao indray izahay raha tafavory eto indray amin'izao fotoana izao. Hisaotra sy hidera ary ankalaza hanome voninahitra anao indray. Misaotra anao izahay satria mbola notahinao sy noarovanao tamin'ny loza sy ny ratsy rehetra. Mbola nomenao fahasalamana toy izao izahay ary mbola afaka manao ny asa aman-draharaha anay koa. Marobe ireo soa ataonao aminay Andriamanitra. Tsy aro voatanisanay fa dia lehibe tokoa ny fitiavanao anay sy ny famindramponao aminay. Ka izany no hiderana isan-kalazana ianao mandrakariva. Fa raha mbola misy Jesosy eo zavatra ataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia hifonanay aminao. Mamindraha fo aminay Jesosy a. Mamela anay dia ovy amin'ny rahanao masina izahay mba ho mendrika eo anatrehanao. Ary ankehitriny Jesosy eo manavao ny fanoloran-tenanay ho anao indray izahay. Ataonay fanatitra velona ho anao ny tenanay, ho anitra manompofona ankasitrahanao. Ko anjakao ny tenanay sy ny ananatinay, ny fonay sy ny sainay ary ny fanahinay.
sy izay mombamombanay rehetra. Satria ianao Jesosy no efa niraisina ho tomponay sy mpamonjanay ary mpanjakanay. Koa ankehitriny Andriamanitra mangataka fanatrehanao eto izahay amin'izao fotoana izao. Hoy ny teninao manao hoe raha misy rona telo miangona amin'ny anarako dia eo avoany aho. Ka matoky izahay efa manatrika eto ianao satria izahay efa maro no eto. Dia apetraka ifenao ampelantananao Andriamanitra izao fotoana rehetra izao. Dia aoka fanahinao masina irotsaka eto sy ananatinay tsirairay avy azahoanay sakafom-panahy sy azahoanay hery sy amelombelona indray fanahinay amin'ny alalan'ireo hira fiderana sy fampahirezana ary vavaka rehetra izay ho ataonay eto. Indrindra Andriamanitra amin'ny alalan'ny toroteny izay ho ataon'ireo mpanomponao. Ka aoka ianao mihitsy Andriamanitra nametraka ny teny eo ambavan'ny mpanomponao ka hipakany am-pony tsirairay avy izany teninao izany. Ka azahoanay fampianarana ahaizanay ny teninao indray. Fa ny devoly sy ny Satana Jesosy raha koa fiamarahanao mahery, tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana eto amin'izao fotoana izao, fa may any amin'ny farihy mirehatra foana. Dia misaotra Jesosy amin'izany vavaka izany, apetraka ifeno ampelantananao izany vavaka izany. Voninahitra sy ny dera ary ny laza dia atolotra ho anao irery ihany, efa hatramin'ny talosan'io ary mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia, misaotra betsaka ny Baba Fleur, misaotra tamin'ny vavaka izay nataonao. Alleluia. Dia andao antsika hieno hira anankiray anatin'ny hira ity tsika aka baiboly dia aka stylo aka taratasy fa mety note zavatra ianao anatin'ny toriteny rehefa eo dia hiditra eto amintsika eto anabavantsika cotre na Irak Iran avy eto Frantsa hivavaka ho an'ny hitondra ny tenin'Andriamanitra. Ansel Linda voniditra dia tonga dia hitako tahiny tompo Sendra Betsy, Andonirina, Jaotina, Sandola, Filinarakoty efa narabeky teo, Razana Monika, tahiny Jesosy Olkaran'Oloso, Itody Raoloso, tonga soa nareo rehetrarehetra. Andao antsika hiano hira ame voninahitrin'Andriamanitra tsika amin'ity hira ity izay nanakoako tokoa izy ity tamin'ny fankalazantsika amin'ny faharotonany Akiradio nataon'ny groupe Ba. Alleluia. Dia kopatanana ho an'ny malala sy ny fianakaviana groupe Ba rehetrarehetra ho tahin'Andriamanitra. Dia ame voninahitrin'Andriamanitra tsika amin'ity hira ity voninahitra ane meno finaritra aritsika ndao ary. Alleluia. Ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry ame misaotry, mihaja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Amen. Israeli marobe kanetin'Andriamanitra namakivaky rano masimbe tsy teno afabaraka ny zanany fa tiany asehony voninahiny por fony fa izy no tompo teny farany. Now
Halleloia. Tena tsara. Halleloia. Tena tsara raha nabavy malala. Malala groupe ba, tena tsara. Teneno dada, teneno neny, teneno ny ankizy a. Tena tsara ny hira moa de efa tsara. Iny hira iny mantsy a. Na tamin'izy mbola le tamin'ny nataontsika tamin'ny deuxième anniversaire ary a. Le tonony fotsiny de efa tsara be nanaovan'ny zareo azy. Fa avy eo nataon'ny clip koa fa tena mbola tsara lavitra. Mahafinaritra be. Halleloia. Nanatra ny voninahitr'Andriamanitra be mihitsy le hira ary mahafinaritra zany. Ny feo moa de efa mampiavaka ny groupe ba mihitsy le feo a. Halleloia. De ho an'Andriamanitra ny voninahitra de mahereza daholo a groupe ba. Eny ten'Andriamanitra ary tsika. De vereto ary efa mino fa ampahiranao ny ten'Andriamanitra. De ndao ary a ampidiritsika na Irakeron na fantatsika aminany hoe Cotré a, anabavy Cotré a, hiditra izy a hitondra ten'Andriamanitra amintsika rehetra. Tahiny tompo a anabavy a Cotré. Voninahitra ho an'Andriamanitra rirany ary fiadanana ho antsika tsirairay izay manatrika eto no ahafahako hanambara hafatra avy amin'Andriamanitra. Ny teny izay vakintsika dia hitantsika ao amin'ny Exodus 7:20, andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Exodus 7:20, andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza miankohika eo anatrehan'Andriamanitra reny ianao, na manompo azy na manao araka ny ataony, fa aringano tokoa izy ary torotoro tokoa ny tsangam-batontsambiny. Fa manompohan'ny Jehovah Andriamanitra reo dia hitahiny haninao sy ny ranonao izy, ary hisoroka aminao ny aretina. Tsy hisy ho afa-jaza na ho momba ao amin'ny taninao, ho tanterahako ny isan'ny andronao. Ampandehany fahatahorana ahy eo alohanao aho, ka hampifananiritaka ny firenena rehetra izay alehanao, ary hampiamboho ny fahavalonao rehetra aho. Ny soramandry mivaky toy izao: ny antohan'Andriamanitra hiaro ny zanak'Israely sy hamponina azy soamantsara ao amin'ny tany Kanana. Teto zany Andriamanitra dia nanao fanekena tamin'ny zanak'Israely izy. Dia nanirika ny anjely izy zany hitariky ny zanaky aloha lalina zanak'Israely ho amin'ny tany Kanana zany. Ka ny zanak'Israely moa zany dia tsy maintsy handalo amin'ny tany be fahavalo izy ireo. Dia tany be fahavalo ty zany dia ny anjely no hitariky izy ireo. Dia handalo ao Amorita, Hetita, Perzita, Jebosita, Kananita, Hivita. Reo zany firenena tsy maintsy handalovany zanak'Israely. Nefa moa zareo zany efa vita fanekena tamin'Andriamanitra. Fa ny fanahin'Andriamanitra zany dia nampidiny tao anatin'ny anjely. Dia izay tenenin'anjely dia tsy maintsy harahiny reto zanak'Israely. Sady niteniko Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely hoe azy mampahatezitra azy. Tsy mila mampahatezitra le anjely satria anjely no mitariky ry zareo. Ka dia tsy maintsy arahana foana izay tenenin'anjely eto. Satria Andriamanitra hampandeha zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana tondra ronono sy tantely. Dia tahaka izany koa tsika izay voreto zao. Mila zany antsika mitsangana amin'ilay fanekena nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra. Raha isika zany nanaiky hanao fanekena marina, tena fanekena marina hoa, dia tsy maintsy hiara-dia amin'Andriamanitra sika. Tsy maintsy Andriamanitra no handray anjara eo amin'ny fiainantsika na amin'inona zany. Ka dia ny takin'Andriamanitra amintsika le fanekena nataontsika teo anatrehany sy mba ho lavintsika zany, ary tsy hanao zavatra ahosositra an'Andriamanitra tsika, fa hanaiky zay tenenany, hanaiky zay fitarihany, hanaiky zay fanekena efa nataontsika teo anatrehany. Zany no takin'Andriamanitra amintsika raha isika tena vonina tsara handray an'Andriamanitra, handray Jesosy Kristy ho tompo sy mpanapaka ao ambonitsika. Nanao fanekena teo anatrehany atsika amin'izay rehetra tiany
ho tanterahantsika amin'ny fanompontsika azy amin'ny fanatanterahantsika ny adidy amin'andraikitry zay nanaovantsika fanekena teo anatrehan'Andriamanitra. Ahoana moa nahafantarantsika hoe nanao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra isika? Dia asika ilay feno fanoloran-tena, feno fiainam-bavaka, dia manaraka ny sitrapony, ilay fahamarinana izay nataony, ilay didy sy fanekena nataontsika teo anatrehany, indrindrandrindra isika zay nanao batisa ao anatin'ny rano. Misy fifanekena nekentsika teo anatrehan'Andriamanitra alohany antsika hitsopoka ao anatin'ny ranobe. Fifanekena nataony tamin'iziny zany tena tazomin'Andriamanitra. Tazominy ny fifanekena iny ary aoka koa isika zay nanao zany dia tazomintsika ho ao anatintsika, tsy ambaratela ao anatintsika. Isika sy Andriamanitra ihany no mahalala zany fanekena zay nataontsika zany. Ary dia raha ianao hanamafy ilay fanekena zay nataonao teo anatrehan'Andriamanitra dia mazotoa mivavaka, mazotoa anao mandohalika, dia mitenena amin'Andriamanitra hoe raha misy zany tsy arakao zany ilay fanekena, teneny ilay fanahy masina ampatsiahy ao anatinao ilay fifanekena zay efa nataonao teo anatrehan'Andriamanitra. Raha ianao mitazona tsara fanekena zay nomen'Andriamanitra anao, ilay sekre nomen'Andriamanitra anao, raha tazominao tsara iny dia ho hitanao fa hiseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Tahaka nataony zanak'Israely teto dia nandeha iry zareo namakivaky ny tany misy ireo fahavalo, feno fahavalo. Tsy mba naninona izy ireo fahavalo, tsy mba nikasika izy ireo fahavalo. Tena na ny fahavalo aza voalazan'ny tenin'Andriamanitra ato miamboho. Nefa ny fahavalo efa miambina foana, na mety efa ilay fanahy ratsy ao anatin'ny zareo mahatsapa hoe efa ho avy zanak'Israely zay handalo eto amin'ny tanintsika. Nefa moa tsy hitandry zareo dia nandalo fotsiny ihany zanak'Israely fa tsy mba nahita zany fahavalo zany. Tahaka izany koa ny ataontsika eo amin'ny fiainantsika zany. Aoka atsika ilay tena hitazona zany fanekena zany. Aoka atsika tena handeha amin'ny fahamasinana, handeha amin'ny fahamarinana ary hiorina tsara amin'ilay teny fikasana zay fanomen'Andriamanitra atsika. Dia atsika zany ilay Jesosy Kristy zay nataontsika lohany eo amin'ny fiainantsika zany dia tsy mba hatahotra atsika na hifanena fahavalo firy atsika, tsy hanantahotra atsika raha tena miorina amin'izany fanekena zany, fa tena hitsangana amin'ny fahatokiana atsika ary dia tsy mba haninona atsika, tsy mba hakasika atsika zany fahavalo zany. Ary atsika zany tsy mila menatra eo anatrehan'ny fahavalontsika fa ry zareo no ho menatra raha ianao tena mijoro tsara amin'ny fanomponao Andriamanitra, raha anao tena mitazona tsara ilay fahamarinana, ilay fanekena zay nataontsika dia ho hitanao fa tena hilefitra eo anatrehanao reo fahavalonao, hilefitra eo anatrehanao reo olona zay ampiasainy heriny maizina zany raha ianao tena manin'Andriamanitra. Fa nitaken'Andriamanitra amintsika zany dia atsika hiorina tsara amin'ilay fifanekena, miorena tsara ho tahaka ilay lehilahy anankiray izay nanorina trano teo ambonin'ny vatolampy. Tena tsara fototra zany ilay trano, na avy aza ny rika, avy ny tafio-drivotra, tsy mba nahalavo zany trano zany voalazan'ny tenin'Andriamanitra satria tsara orina ilay trano. Tahaka zany koa ny finoantsika n'Andriamanitra, ilay fanekena nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra dia tsy mila mivadibadika atsika fa tazomy tsara, ataovy tsara orina ao anatinao dia tsy misy fako anao, tsy misy halavo anao ny rivotra ny fahavalonao zany. Tsy maintsy Andriamanitra dia eo anoloanao foana izy le mahery mihoatra ny mahery rehetra raha izy nataonao anatinao. Ary tsy ho lavo zany ianao oviana fa mifikira tsara, tazomy tsara, aza hadino ilay fanekena nataonao teo anatrehan'Andriamanitra, aza adino havako, tegna tazomo raha mitady hangatsitsika anao, aza kamo amin'ny
handohalika alifero io lohalikantsika io alifero tena mitenena amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ampetseo za le fanekena nataoko taminao hitanare raha ianao tena fonao madio miantso an'Andriamanitra miantso za masina zany dia fanahy masina mitely mibitsika eo anatiny anao ilay mandohalika mivavaka io tena mihaino anao Andriamanitra satria ny lohalikantsika milefitra io tahaka ny ianao ilay mitelefona olona raha anao miantso olona amin'ny telefona dia misonne ilay telefona olona antsoinao dia tena miraparapa izy zany malaka ny telefona hoe iza miantso za dia mihaino izy ary tena concentré izy mihaino anao satria tia hareno vaovao teneninao amin'ilay anao miantso io tahaka izany koa ianao ilay mandefitra io lohalitrinao ianao mandohalika io raha mandohalika ianao miantso an'Andriamanitra anao tena mihaino na tena mijery izy tena concentre izy ianao hoe inona zavatra tenenin'ny zanako zao ary zay rehetra hentinao amin'ny fonao madio fonao tena feno fitiavanao Andriamanitra no hentinao miantso izy ao ampandohalifana tena minoa ampiakariny finoanao fa zay zavatra tenenina eo tsy maintsy eken'Andriamanitra ary izy ny tompony io tenanao io izy no handray andraikitra amin'ny fiainanao rehetra zay rehetra teneninao eo anatrehany tsy maintsy hahita zany valim-pitia lehibe avy amin'Andriamanitra anao fa ilay fanekena mitsangana amin'ny fahamarinana raha ianao manana zany fahamarinana zany ao anatinao ry havako aby dia ho hitanao fisehony voninahitr'Andriamanitra ary ho hitanao tsy mba ho hisy zany fanahina ao anatin'ny fisainanao na amin'ny fieritreretanao fa takio ilay fanahy masina no hitoetra ao anatin'ny fisainanao sy ao anatin'ny fieritreretanao ary hilentika any anatin'ny fonao ny fanahy masina mba hanananao ny fahamasinany tena raha ianao veriko indray manana zany fifanekena fahamarinana zay fantazominao fa ny angatahiko ianao dia tsy voaozongozy na inona mandalo eto amin'izao tontolo izao tsy mba hampiova ilay fanoloran-tena zay faniraisinao ilay fanekena efa nivoady teo anatrehan'Andriamanitra ianao tsy mba misy hahozongozona anao zany mandehana amin'ny fahatsiana tena hidiavy zay ny lalan'Andriamanitra hidiavy ilay lalana efa nidiavinao aza mandeha amin'ny lalana kitoatoana mandehana amin'ny lala mahitsy zay efa eo anoloanao fa ho hitanao fisehony voninahitr'Andriamanitra ary ho hitanao fa ho mpandova zany lanitra zany ianao miaraka amin'ny Jesosy Kristy ary amin'izao fotoana izao ny tena zavatra tadiavintsika dia ny fiainana mandrakizay magnino moa tsika havako aby isan'andro rehefa alina ny andro tsy manadino zao vafoka fiambenina zao satria efa fantatra tsika fa tena tokony fotoana hitoerantsika amin'ny fahamarinana zao tena hitazomantsika ilay fanekena zay efa nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra zao oka tsika havako aby tena hitazona zany fahamarinana sy fanekena zany ao anatintsika ilay fanekena zany tsy misy olona mahalala zany afa-tsy ianao ndraiky Andriamanitra ary tsy misy olona hahitanao any amin'ny toerana misy ianao fa Andriamanitra rery ihany no mahita maso anao na dia misy aiza na aiza misy ianao tsy maintsy hitan'Andriamanitra satria nagnino izy rery ihany tompony zao rehetra zao izy nanao zao rehetra zao asan-tanany isika rehetra zao tsy maintsy hitany foana zay raha ataonao any amin'izay takotakona misy ianao any raha anao dia tsy mitsanga amin'ny fahamarinana sy ny fanekena zany dia ho hitanao fa tsy asa aminao Andriamanitra tsy mba momba ny olona manota izy ary tena tsy mandray andraikitra raha anao mbola miaina amin'ny fahotana fa aza manao fahazarana fotsiny anomponao an'Andriamanitra tena hento amin'ny feno fitiavanao Andriamanitra feno fanarahanao ny lalana zay lalana fanomenanao zany tahaka an'Abrahama zay teo nanao fanekena teo amin'Andriamanitra tena tontotsaina Abrahama ziska hatramin'ny farany dia Andriamanitra niteny tamin'Abrahama hento ny zanakao lahtokana dia hoentiny amin'ny tendrombohitra zay hanaovana misy tendrombohitra omeko anao zay handeha hanaovanao le sorona zany dia hentiny zanakao lahtokana dia nanaiky Abrahama satria efa vita fanekena teo anatrehan'Andriamanitra izy dia raha tonga tany amin'ny tendrombohitra le hanaovana le
fanatitra izy de tena fony izana ny lahitoka satria nagnino efa vita le fanekena tena nanaiky le Abrahama ary tena tsy nivadika ziska amin'ny farany nefa moa Andriamanitra de namindra fo tamin'ny Abrahama sy ny zanany dia tsy nanizitra tsy maty ny zanak'Abrahama ary dia nanome le ondry lehibe Andriamanitra ho solo ny saka zanany zany ho tahaka zany koa tsika eo amin'ny fanompoan'Andriamanitra tena tazomy le fanekena zay efa nomena antsika aza mba mimpody afara na mihena zao tontolo zao fa le tenin'Andriamanitra zay ampianarina anao isan'andro iny no tazoma ary tena ampidiro ao anatin'ny fonao sy ny fanahinao ho hitanao fo iseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra zany teny tsotra sady fo ampianarika eto dia reso ampanjaka ao anatinao zany teny zany dia ho hitanao fa Andriamanitra no hiasa eo amin'ny fiainanao voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanina ho antsika tsirairay. Alleluia, amen. Alleluia. Isaorana an'Andriamanitra. Isaorantsika ny anabavy Cotre zany izany tenin'Andriamanitra zany. Mino fa nampahery anao za manokana mino azy tena courage tsara mihitsy. Ao tsara mihitsy izy mitoro teny afana fo tsara. Alleluia. Makasitraka de tongava amin'ny ambony indrindra ampiasain'Andriamanitra foana ne ianao. Alleluia. Mody tsy miteniteny izy ao ambadika ao fa alleluia. Mety tena mahafinaritra be ny toro teny. Makasitraka anao zay. Exodus toko 17. Tsifady. Manomboka amin'ny 9 moa efa isoana torintsika teto any de ny amin'ny naneken'Andriamanitra ny etoan'Andriamanitra hiaro ny zanak'Israely sy amponina somatsara ao amin'ny tany Kanaana. Alleluia. Ndreka vakiko manontolo aloha le izy da vetsika iverina eo amin'le 9:20 hatramin'ny 7:20 izay niteneniny anabavitsika Cotre iteo. De aza adinonao ny makasitraka azy raha hitanao hoe mampahery zany toro teny zany de tsika de mifampahery. Alleluia. De ampaherentsika izy raha mampahery anao mba tonga anazy mbola aherindray tsara izy aorianan'izany ao arinao mbola nomana tsaratsara kokoa noho izany angataka fanamasina vitahany tsaratsara kokoa noho izany rena de fa tena tsara ary zany de makasitraka anareo makasitraka azy satria mampahery azy ireny. Marie Justine Lova, Jonathan Falrahery Tovo, Armand Lalao, Rolie Anis mbola tsy narabaiko teo daholo zany Verselina efa narabaiko teo narabaiko teo ny akoatr'izay ngamba de tahiny tompo Terira Albenjany koatra mbola tsy narabaiko teo tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra l'antony irino. Niny atoan'Andriamanitra. Andriamanitra zany ny antoka na metoky fa hiaro ny zanak'Israely. Tonga de assurance touristique ao zany. Tonga de fa alleluia. Tonga de fa mipetrapetraka ny zavatra rehetrarehetra. Alleluia. Etoana amin'ny rehetrarehetra. Etoana ny sakafo, etoana ny rano, etoana ny fiarovana, etoana ny arerahana, etoana ny masoandro, etoana ny orana, etoana ny zavatra ny rivotra iainana, etoana ny zavatra rehetrarehetra. Tonga de fa alleluia fa ao daholo ny rehetrarehetra. Etoana daholo ny sakafo, etoana ny rehetrarehetra, ny akanjo rehetrarehetra. Satria andeha lavitra ny zanak'Israely. Andeha lavitra ny zanak'Israely ary andalo lalatsarotra maro ny zanak'Israely. Rehefa andeha lalatsarotra maro de arak'ileo voaten'ireo mihitsy fa misy fahavalo be deaibe hifanena aminy. Ivita, Kananita, Etita, ny hitahita rehetrarehetra zany ho hitahita ny eny daholo reny rehetrarehetra reny. Ka mila fiarovana zany sa tsy mila? Mila. Hiatrika andalo toerana misy ny fahavalo zany ny fahavalo zany ny hafa firenena zany de tsy manana tanjona fa tsy ny aninona ny amono anao, ny andringana anao, ny androba anao. De tena ilainao ny fiarovana, ilain'ny zanak'Israely ny fiarovana. Tsy afaka tsy mandeha tsy azo etretina mihitsy zany hoe mandeha miala eo ny zanak'Israely ka tsisy fiarovana ravana malala fa tena ilainy ny fiarovana. Ny fiarovana nataon'Andriamanitra de zavatra tsy sarotra taminy. Ino zao maniraka anjely eo alohanao?
hiaro anao eny an-dalana. Andiny faharoapolo zany vakiko zany a. Indro izaho miraka anjely eo alohanao hiaro anao eny an-dalana sy hitondra anao ho any amin'ny fitoerana izay namboariko. Misy anjely zany a eo aloha. Ka rehefa misy anjely eo aloha dia zay ny atao hoe voaro. Halleloia. Io anjely io mpitaritafika fa misy miaramila maro miaraka aminy. Ary io ny tenin'Andriamanitra, ny anjelin'i Jehovah dia mitovy manodidina izay matahotra azy. Halleloia. Dia voadidina anjely, tarihan'ny anjely lalana. Ny mahatonga anao ho tonga any amin'ny toerana izay alehanao dia zavatra tsotra ihany, ianao tarihan'Andriamanitra. Halleloia. Rehefa ny olona iray ny tarihan'ny fanahin'Andriamanitra, tarihan'ny anjely, tarihan'ny fanahy masina, dia tonga ara-dalàna any amin'ny toerana tokony tonga any amin'ny tanjona. Ianao io tonga any amin'ny tanjona, tsy noho ianao, tsy noho izy akory, fa noho ny anjely izay mitantana anao. Dia samy tonga any amin'ny tanjona irina anie tsika rehetrarehetra. Mety hamakivaky lalan-tsato tsika rehetrarehetra, fa ho tonga soa any amin'ny tanjona irina anie tsika tsirairay avy. Halleloia. Fa Andriamanitra koa ny antoka, ny hiaro atsika. Halleloia. Dia nasia ny anjely, anjely fotsiny ny aloha lalana, dia efa manga ny dia. Halleloia. Ny any mpanompo sampy makany amin'ny tantara-be, mba elo avy lalana zay rikako fa tena andeha ho alina avy, ndahana fa miaraka aminareo aho izy le mpanompo sampy, fa nisy ny tantaranay azamy mantsy. Fa ny antsika anjely. Halleloia. Ahafahan'Andriamanitra miantoka antsika dia zao asia ny anjely a mero lalana. Zao anefa. Io anjely io tsy karamaina io. Io anjely io a tsy hoe tambatambazana mihina sakafo io vao miaro anao. Io anjely io a tsy hoe misy zavatra tena ataonao anazy isan'andro, hoe zavatra fikarakarana manokana, hoe toloranao voninkazo na tsy fantatro omenao vola na omenao akanjo na tsy fantatro izay omena azy, na omenao chocolat na omenao bonbon. Tsy izany, fa io hiasa ho anao io. Halleloia. Zavatra ray no mahatonga an'io hiasa eo aminao. Andiny faha 20 mitandrema eo anatrehany, mihaino ny feoany. Araza manao izay mampatezitra azy, ataonao fotsiny izay tsy mampatezitra azy. Io anjely io a dia ny zavatra mahafaly an'io dia ny mahafaly an'Andriamanitra. Ny mahatezitra an'io dia ny mahatezitra an'Andriamanitra. Ataon'Andriamanitra teo fotsiny io solo-tenany. Fa matoa zay mampalelo an'io anjely io a dia zavatra mampalelo an'Andriamanitra zay. Matoa mahafaly an'io anjely io a dia mahafaly an'Andriamanitra zay. Fantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Fantatrao, fantatritsika inona ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra. Fantatritsika hoe ty zavatra ty tsy mety amin'Andriamanitra. Tsy misy olona tsy mahafantatra an'izany. Farafahakeliny misalasala io sao dia mba tsy mety amin'Andriamanitra ary ty. Fa misy foana zay. Fantapatatrao. Tsika angamba tsisy anontany an'izany hoe fikasikara sitrapon'Andriamanitra sa tsy sitrapony. Tsy mila anontany zany fantatrao fa manimba ny temporon'Andriamanitra ianao. Mijangajanga, tsy isany tsy mahafantatra an'izany. Manompo sampy, Andriamanitra ny teny hoe na zany na ny sampy. Fantatritsika. Reto zanak'Israely reto tsy nianatra intsony hoe inona avy manaova listinareo. Sao, ireto avy no tsy tian'ny anjely. Teboka roa, tsipika kely voalohany. Aza manao an'izao, aza manao an'izao, aza manao an'izao. Misy ny didy aman-dalàna miaraka amin'Andriamanitra. Ary fantatry ireo. Dia fantatry ny fanahinao foana hoe henonao mihitsy hoe ingeravana rehefa manototsika matony ny zavatra ataonao any amin'ny takotakona. Fantatrao zay fa tsy sitrapon'Andriamanitra. Tsy misy olona hijangajangana hoe ka tsy afin'izany. Satria maninona? Fantatrao fa tsy sitrapon'Andriamanitra iny. Fa maninona moa ny alan'ny vehivavy rehefa manao zipo fohy kely iny dia le sotomy mamitana satria fantany fa tokony ho lava ihany iny. Fa maninona kay ny olona raha misy dekona ny fiangonana mifoka sigara. Fa maninona kay tsy mifoka sigara eo amin'ilay fanisana rakitra eo amin'ny trano fisainana iny. Satria mandeha mivoaka dia any amin'ny WC na ohatr'izany na any amin'ny takotakona any.
any fokasikary tsy ho masony olona rehetra koa ary satria maninona efa fantatra hoe tsy mety ty zavatra ty ka zao reto zanak'isy reto de mahafantatra hoe zao zany reto avy tsy tokony ataoko ary ianao tokony hafantatra hoe reto avy tsy ataoko reto satria mampareny ny anjely mety ozany hoe mbola betsaka ny tsy fantatro voalohany indrindra didi folo jerena voalohany ino mbola kely indrindra aloha folo fotsiny de taterao reo de efa mahafaly ny anjely aloha zay farany anankiray am'reo ary tsy ajainao de efa tsy mahafaly ny anjely zany reny rehetrreny rapana tsy hoe andriamanitra tsy nisy atao de hoe andao reto ny didi folo fa zadinonao fa efa nijeritsika tamin'ny apokalipsy fa ao an-danitra ao misy vilany misy ny teny aronao misy vilany misy ny ino de sy ny manao ary misy ny didi folo ao re zavatra telo reo mbola hita ao an-danitra ao didi folo zany anadinana atsika da atomboy amin'io aloha tsy te hampahelo ny anjely ianao teanao zay hafaly ny anjely ianao atomboy any amin'ny kely indrindra fa kely indrindra zany didi folo zany ka raha ny didi folo azany tsy voatandritsika sahirana any tsika miampy ny didi nomeny jesosy voamalitsika ny teny an'izany raha misy maneranao andeha mail ray de mandehana amin'ny mail roa didy ange zany moro zany sasarotra mbola nampiny jesosy didy maro hoy jesosy hoe raha misy mijery vehivavy ka mieritreritra mandry amin'iny zany hoe maminavina zavatra ao de efa nanota tampony zany olona izany didy zany ka zay ny teneniko hoe ahoana ny afahana iaina tsy misy didin'andriamanitra zany tsy mitombony zany akatoavinao didin'andriamanitra de tsotra faly andriamanitra mandeha ho azy faly ny anjely lay anjely zay mitaridarana anao alleloia fa raha malahelo aminareo izy raha mampatezitra azy de tsy amela amin'ny fahotanareo izy fa ny anarako no eo aminy zany ohatrany hoe andriamanitra mihitsy zany ny aleo men'andriamanitra fahefana io anjely io men'andriamanitra fahefana io hijery atsika hatrany anatin'ny fosiny saitsika hatrany anatin'ny voatsika alleloia andiny faharoa ka raha mihaino ny feony tokoa ianao ka anao zao rehetra lazaiko zao de ho fahavalo ny fahavalonao aro rafiny rafinao tsara zany ny tena zavatra mahafinaritra fahavalo ny fahavalonao tadidinao zany tantaranao an'ny fanjabe sy Pauline tsy tantaraiko tsony fa nanana fahavalo natao hoe fanjabe tam'zany le tam'zany mbola tany bebe de tsy zany ny atamy fa Pauline tadidinao angamizay fa tsy averiko tsony fahavalo ny fahavalonao zany hoe ianao manana fahavalo tonga de misy mijoro eo alohanao tsy fahavalonao fa fahavaloko halleloia rafiny rafinao andriamanitra zany any amin'ny côté anao zany natao hoe fiainana tafita ray amana andriamanitra any amin'ny côté anao milamina fotsiny ianao milamina fotsiny ianao rehefa andriamanitra any amin'ny côté anao nitafiky ny lanitra rehefa momba anao de efa milamina ianao tsisy atahoranao tsisy ahinao halleloia fahavalo ny fahavalonao tadidio zay io vony fanjo io nahazo indray tadidy tsara ozy jaotina andiny fahatelo amby roapolo fa andeha alohanao ny anjeliko ka hitondranao any amin'ny amorita sy ny etita sy ny perezita sy ny kananita sy ny vita ary ny jebosita de aninona any hiady ve tsy miady kory ary ianao hoy andriamanitra sy anareo ny ady fa ana mbola nyteny koa andriamanitra ianareo angina fa zany inona hiady ho anareo ny ataony zanak'Israely zany milamina fotsiny ianao nge ravana malala rehefa manan'andriamanitra ianao hoe tadidiny anabavy iroli mihitsy fa Pauline ny aniaro ana fanjabe ny ady tamiko ianao mandeha mandalo andreo fahavalo betsaka nge ravandreo fahavalo reo amorita etita perizita kananita ivita jebosita enina fanjakana enina ola alovanao de mba possible hoe zany ravana malala hoe am'ireo ianao de tsy possible mihitsy ho rezy nefa olona enina samy manana ny tafika andreo ary samy manana ny mampiavaka azy samy manana ny heriny fa tsotra fotsiny mandeha ny alehanao eo halleloia
raha ny anjely ny miaro anao a anjely ny melo lalana anao a de tsotra fotsiny ataovy zay tsy mampalelo azy aza manao zay mampalelo an'andriamanitra fotsiny ianao fa ny fahavalona firinisany de anao mandalo an'ireo fotsiny ianao halleloia andeha eo alohanao ny anjeliko hitondra anao any amin'ny aiza any amin'ny amorita ary rehefa mandalo an'ireo de inona ny toy an'le teny any amin'ny farany hofongorako reny halleloia tsy mila miady koa renao fa zay lalovanao satria anao eloavan'ny anjely de fongotra ho azy reny halleloia satria maninona satria misy anjely miaraka aminao fa satria maninona le anjely miaraka aminao zataonao zay mahafaly anazy halleloia ianao tonga etio androany ha tsy nandeha nantany andro amina zavatra hafa eto maninona ianao zao manao zay mahafaly ny anjely ange anao io hoe za hitanao etio manao zay mahafaly ny anjely a halleloia halleloia io zao faly mihitsy androany nisy zavatra zay androany a tokony nataoko fa tsy nataoko tampoka le izy ohatran'ny zavatra natenaiko ke zany de tsy nitranga le izy fa ny zavatra mahafinaritra za toa de niteny tsy anjarako iny a tonga zay mifaly de mivady de faly tsy anjaratsika iny raha olo-kafa zany diso fantany de tena diso fanantenana tam'le izy faly be mihitsy misy zavatra hafa ndray ao ambadika iny halleloia tsika ravana rehefa ny anjely mitondra atsika tsisy ahihany amitsika zay mitranga eo mety avokoa zay mitranga eo de iny mihitsy ny tena tokony hitranga halleloia baovelona zay vao nita aiza mbola tsy hitako zany anaran'izany a ara-paitsika kely zany baovelona zany fa mbola tsy nahitan'izany anarany teto zany mihitsy fa voapeka aby zany any ambony any efa nareo miaraba sisa hitako fa tsy hitako mihitsy nidirana zany a de tahiny tompo zany baovelona raha izany baovelona Claudia halleloia tonga soa ianao marizao hitako miaraba eto mantsy de hitako halleloia fa ianao zany entin'ny anjely io ianao tsy matahotra ianao tsy midobodoboka koa hoe jebosity ty sa hivita ny zavatra fantatrao tsy raharahina na jebosity io na hivita io na izy io na hivita na jebosita na kananita na pezita na etita na amorita tsy rarahanao zany zareo misy miteny tena mahito ambavaka pastera fa tena marary misy fotoana tsy manontany anareo koa inona le aretina ndrindray manontany fa ndrindray tsy mila manontany misy olana mifamatotra be ndray tsy manontany koa inona le olana mifamatotra e vonony vavaka fotsiny sa tsy vonony fa na jebosita na etita na amorita na kananita na hivita tsy olany zany misy anjely meloha atsika ianao raha hoe misy olana ianao andeha hivavaka ianao de tsotra fotsiny halleloia ataovy zay atonga anao ahafaly ny anjely zay mitadidalana anao voalohany ataovy zay ampisy anjely mitantana anao manatonan'andriamanitra ianao ataovy ny sitrapon'andriamanitra tsy mila mangataka kokoa anao meo anjely a fa ny anjely rehefa n'andriamanitra eo anoloanao halleloia mahafinaritra ngeravana manompo an'andriamanitra za tena miteny anao za ravana raha misy manambanabasa hoe aza manompo an'andriamanitra tsony de aleoko maty izy ary notompoko eto mahafinaritra ngeravana manompo an'andriamanitra halleloia tiako mbola misy afatra ray ny fahavalonao zany lalovanao fotsiny e amin'ny fotoana ho ainao miaraka amin'eo alohanao ny anjely tsy lalovanao fotsiny reny tsy visina ve sy lalovanao fotsiny reny de ara-panahy isan-karazany tsy lalovanao fotsiny reny ianao inge lalovanao toy inona ny tsy efa nalovanao mbola mijoro eto io a tena teteny aminao a tsika malagasy nge ravana malala manana toetra migasy nge mifamosamby migasy nge mifampialina nampireveny sy vehivavy tamin'ny Facebook iny hoe afaka fanadinana mo sa ohatrany hoe netinety natao de ka soan'le vehivavy ny volony nanomboka atao hoe sola be mihitsy ny entsana daholo ny volo asa sola be ohatra anazy o mosavy nke zany noho ninona misy olona zao tany ambanivohatra manao baolina zareo de rehefa manao baolina de nafaty baolina le rahalahy ny ampitsony any de mivongana be ny tongony votony tongony maty resaka baolina tanimbary fa tsy hoe baolina hoe coupe du monde ary zany fa malagasy ohatra nisy soamevy ohatra na mihitsy zany sary ataon'ny soamevy zany sao de mba za io sao de mba avatarako ireo nabavy soamevy tovy mihitsy de te antany anao
ianao efa impinisina amin'ny sary tsika zao revana dia tsetretinao efa nisina amin'ny sary dia mpanompo sampy firy revana mety tsy efa nanozona anaty mitondra ny olona miova fo io ohatra amin'ity mba hafandarana kely ataontsika ity nga everina tsy efa mety misy any ananana mpandatsabaratra te andatsabaratra amintsika amin'ity mitondra fifoazam-panahy ty milaza ny marina mitoro ny fahamarinany ity mpanompo sampy firy ny tezitra amintsika dadarabe firy ny tezitra amintsika fa lalovantsika fotsiny reny halleloia lalovantsika fotsiny reny ary ny anjely melo lalana antsika fongorony anjely reny andiny efatra amby 20 zavatra ngezabe ty zavatra teny akao ty aza mekoaka eo amin'ny Andriamanitra reny ianao na manompo azy na manao zay araka ny ataony fa ary ngantoko izy ary torotoroy ny tsakabato tsampony indrindrindrindra zany indrindrindrindra zany ny manompo ny sampy ny fahavalo zany ary tena tsy tatin'Andriamanitra hoe ianao mandalo eo amin'le tanàna dia ianam-pahaviasina zao indro efa nisina amin'ny sary fa io izy io hitanao satria manino misy anjely melo lalana alleloia tena mitovy kosa aloha le izy raha nabavisaoveva za ro mba fantatro ohatran'ny nahako le izy le orona dia iza ny sofiny tsy nampitovy za ohatra somary kelikely sofina fa bebe orona fa rehefa ohatry zay ohatra mitovitovy alleloia fa tena tsy tian'Andriamanitra dia ny fefatra amby roa aza amekoaka eo anatrehana ny firenena rehetra dia samy manana Andriamanitra ny ataonao hoe dia mandalo fa tandreminao mekoaka amin'ny Andriamanitra eny zao mantsy le izy misy fotoana rehefa mandalo eo amin'ny tanin'ny fahavalo ianao dia ndraindray ohatra mahita ohatra metimety kosa ny fiainan'dry ireo miohatra amin'ny ianao ohatra metimety kosa izy zany zanabavy-linda zany zao tokony tena mangataka anjely mangataka anjely elo lalana ary misoran'Andriamanitra ianao raha hoe fimbety be zany ianao nisy nanao an'izany mbola ity ianao eto androany dia araroty angatao elo lalana ary aza manao zay mampalelo ny anjely le olona mamosavy anao za raha misy fiantraikany aminao dia mangatah ianao anjely bebe kokoa ombanao faraka teko anao zay zao zay tena efa nisy namosavy sy fotoana zay mivarotra tomobily ohatra anatin'ny tomobily iny asiany olona ody hitanay avy rehefa manadidio ody zany tsisy dikany zany aty amintsika na odina afrikana zany na odina amerikana zany tsisy dikany zany aty amintsika misy anjely melo lalana anao ange alleloia dia hoy ten'Andriamanitra hoe aza mekoaka mahatonga olona mekoaka tsy hoe te kokoaka fotsiny fa zao mantsy ry havana malala ny Andriamanitry ny olona dia refesiny amin'ny kapasiteany ny zavatra vitany dia indraindray ny zanak'Israely ohatry manambany ny kapasitean'Andriamanitra aminy satria mety misy zavatra hita ety ivelany ohatry hitany hoe ambonimbony kokoa ny ain'ny olona ny zanak'Israely na dia efa nomena mana azy dia mieritreritra fa ny Andriamanitra Egyptiana manana zavatra matsiro manetoeto ny fofony tongolo sy ny fofon-kena efa tenenina tsy hanambady hafa firenena rehefa mandalo eo ianao dia ohatry mahita vehivavy tsara tarenony eo tanàna mandalo an'ilay tanàna tsy renao manan-karena lavitra noho ianao ny olona eo dia zao ny eritreritry ny olona anabavy Angela io aloha tena tadidiko mihitsy izy fa izy efa nisy namosavy anabavy Angela fa io izy io alleloia naninona izy io tadidiko mihitsy fa tsy natahotra ny aminazy zany fantatro ny Andriamanitra tompontsika eto ry havana malala alleloia tsy zaka ny mosavy tsy mahazaka antsika zany mosavy zany maretatra amin'ny farany ianao dia andramoka izao dia ndao hivavaka tsika tao anao sitrapon'Andriamanitra fa sy mpanompo samy mpamosavy zany mahitanao zany dia mitsoaka mpandatsabaratra zany raha mandatsabaratra anao zany dia mifototra ny aminy zany alleloia
alefa azy daholo reny marabory rehetrarehetra ny afrikanina tena miseho azo tena fa tsika misy anjely melo lalana fa zao ry havana malala mahatonga ny olona ekoaka eo anatrehan'ny andriamanitry ny firenekava de zao izy mieritreritra hoe metimety kokoa ny andreny de lasa mikoaka izy firy zao ny mpanompon'andriamanitra tsy natoky an'andriamanitra ntsony lasa ny ekoaka eo amin'ny mamona zay fotsiny mamona de tsy izy akory fa ny vola vola ozany hoe tsy misy zany misy ka ozany hoe mitsara olona tsy fantatro fa misy atakaliny olona mamona andriamanitra ny zavatra mety amin'andriamanitra tenin'andriamanitra tsy atao ozy fotsy mamona hoe ataovy ty de fa mamona mamona sy mifangaro rehetrarehetra aminazy ao daholy ho fatotra ao anatin'ny mamona ao daholy vangongo ao daholy ny fitiavakarena ny fitiavakanina ny fitiavam-boninahitra fototry ny ratsy rehetra de mamona ny vola ry havana malala de inona nataony olona mikoaka eo anoloany reny misy olona be de be mikoaka taloha mikoaka eo tena atrehan'andriamanitra fa zao mikoaka eo anatrehan'ny mamona ary zay dressen'ny mamona azy de ataony fa nytenen'andriamanitra amin'ny adininy fa tsy eto zany fa eto anjely ny ilainy halleloia fa sarotiny andriamanitra aza mikoaka eo anatrehan'ny andriamanitra reny ary ny fahavalon'ny Israely de zao ny toky ray ahafahany zanak'Israely ny fahavalon'ny zanak'Israely zany tsy manana hirika ahafahana mandresiny zanak'Israely na firy na betsaka noho izy na kely noho izy na manatobo afiry eny ny miaramilan'ny fahavalon'ny zanak'Israely na ohatra koa kely noho izy na be noho izy de zao tsy misy hirika ahafahana mandresy ny zanak'Israely ry havana malala za tena teteny aminao androany tsy misy hirika andresen'ny fahavalo anao zany tsisy fa tokana ihany ampanotainy ianao rehefa manota ary ny fomba fiadiny misy firenena miady amy zanak'Israely de zao raviravizany zazavavy tsara tay Samsona fotsiny nge zao ohatra de fahitatsika Samsona ngiravana tsisy nizanizana resy raha ihany sisa ny hirika anafana ndresy azy Delila vehivavy tsara tare tao amin'ny Filistine zay ihany lehilahy firy havana tsy mahafaty azy Samsona matiny Samsona fa vehivavy ray lavo izy satria naninona fahotana ny nakan'iny vehivavy iny de fa fahotana tena atren'andriamanitra ianao vao mikoaka eo amin'ny andriamanitra reny zany tonga ianao de anao de tsisy hoavinao tsony to de resy ianao tonga de resy ianao ry mpanompon'andriamanitra aza mikoaka eo anoloan'ny mamona fa mamona ny malaza indrindra amin'ny andriamanitra andriamanikafa am'izao andro fara zao mamona tandreminareo laviny mamona tandremy mikoaka eo anoloan'ny mamona fa zay ny vitany aminareo zay ny vita resy ny fahavalon'ny zanak'Israely zao fotsiny ataony zay anotany zanak'Israely de resiny reo zay ihany satria amin'ny fotoana manoto reo de miala andriamanitra miala le anjely ka le anjely vao miala de resy na fahavalo kely na fahavalo be zany fanjakany ay zany nge ry havany fanjakana kely indrindra tao amin'ny baiboly fa tsy vaky ny zanak'Israely maty be de be ny zanak'Israely tao amin'ny fanjakany ay satria nina nisy fahotana tao niala le anjely nanao zay nampelao azy de niala izy ary andriamanitra tsy mila delivrena ohatrany de hoe miala amin'ny anarany devoly miala Jesosy ohatra Jesosy miala fotsiny rehefa tsy mety aminy ianao misy hevitra am'izay mampisaraka ka ny olona tapasaraka amin'andriamanitra zany solo ny alan'ny fanan'andriamanitra zany ngery havana malala ka ny zavatra rehetra nataony taony fahadosoana daholo vao ny ala ny fanan'andriamanitra fahadosoana daholo am'izay zavatra nataony solo mandra-pahafatiny tsisy zavatra nentina de ray azy nikirotana daholo ianao rehefa ao anatinao fanan'andriamanitra ny zavatra ataonao milamina sy mahitsy milamina tsara fa vao manoto ianao mikorotana am'samboaravoara tsisy mety amin'ny alehany anampanao mofo aranao ka mofo akondro tianao atao mofo gasiny nataonao misy komandin'olona mofo baolina ena baolina ndraiky ono nataonao satria maninona ohatra ny azy zany ravana malala tandremy manompo andreny ny zavatra atao izy andriamanitra raha tianareo tonga de tafasy tonga de mandeha zanareo tonga de milamina be tonga de mandalo andreo fotsiny ny zavatra atao voalohany de zao tonga de vao mandalo an'le tanàna ianao tonga de aringano izy aringano ny torotoroa ny tsangam-bato tsampony
tonga de poteo vao tonga avany de voly manana fitaovana izy ampelantanany fitiavam-bola ny ahitany anao poteo ny fitiavam-bola fitsangatsangana ny tena nika andavonanao to de poteo ny fitsangatsangana efa 5 fa manompo any Jehovandriamanitra ao de hitanao ny haninao sy ny ranonao izy ary esoriko aminao ny aretina tsara zany sa ratsy hitany haninao ry havana malala ho tahina ny haninao halleloia Deutéronomia halleloia Deutéronomia toko fafito andiny fahatelo ambin'ny folo nge vakitsika andiny faharoa ambin'ny folo ary raha miaindro reo fitsipika reo ianao ka mitandrina sy manaraka azy de ho tanterahany Jehova aminao ny fanekena sy ny famindram-po zay nianianany tamin'ny razanao de ho tianao sy hitanao ary amaro anao izy ary izy hitany ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao sy ny varinao sy ny ranombolokao sy ny dirilonao sy ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondramanosinao sy ny any amin'ny tany rehetra zay nianianany tamin'ny razanao menanao ho tahiny ianao mihoatra noho ny firene rehetra mbola io koa toy an'le teo ho tahiny ianao mihoatra noho ny firene rehetra tsy hisy lana vavy tsy hiteraka na ianareo na ny biby fiomponareo faharovany Jehova tsy ho azo naretiny ianao tsy amery anao ny aretin-dratsin'ny Egypte izay fantatrao fa ataony am'izay rehetra mahakaranao kosa zany zany nge io teny eo amin'ny Exodosy io hoy ny ten'Andriamanitra hoe hitany haninao ho tahinana hatramin'ny biby fiomponao nrehetrarehetra eo aminao ho tahiny hiteraka kamba na vokatra tsisy lamoka ny atody sy ny sisa halleloia ny aretina moa de hoe sorona eo aminao nefa eo hoe sorona ny manangasanga tsy miditra aminao ianao na vary anglais na vary anglais moa le anarana vavao am'izao de le covid rehetrarehetra tsy mandalo fotsiny reny tsisy mahazo anao reny mbola apetraka any ahako tsika eto tsy tratran'ireny halleloia na mbola misy folona 20 tafiditra ny aretinao andringana tsy tsika tsy tratran'ireny amin'ny fotoana fotsiny ataontsika zay tsy mampalelo an'Andriamanitra zay tsy mampalelo an'ilay anjely halleloia de ataovy zany tsisy ho afa-jaza araky le tenitsika nijerena teo nalana vavosy izy de hiteraka tsisy momba na ny biby fiompy misy biby fiompy nge tsy miteraka misy omby efa taonao daoly tsy rehetrrehetra ty menao vila me tsy mety miteraka nefa neny tsy Jakoba tonga de tata gasy fa za sa japonais tsy mahazo atsika reny tsy mahazo atsika reny ranampaviaina halleloia tsisy afa-jaza tanterahako ny isan'ny andro ho tanterahako io ze tsisy ho afa-jaza na momba amin'ny taninao na lahy na vavy ozy ny ten'Andriamanitra na biby fiompy nizany tsisy momba na ny zava-maniry tsisy momba satria zany hoe tsy nahavanimbo zany fa tena vanina ary andininy fa andininy tapafaroa am'le andininy vaina amby roapolo ho tanterahako ny isan'ny andronao ndraiky jetsika any amy Genesis 5:20 misy azany teny zany ataon'Andriamanitra ohatry zao zany ianao raha misy an'le anjely miaraka aminao hitanao rehefa maty Abrahama Genesis 5:20 andiny fafito sy fahavalo ary ny andro niainan'ny Abrahama de 570 taona de nialaina Abrahama rehefa maty nialaina Abrahama ka maty rehefa fotsy volo tsara sady lahy antitra ela ny ainana halleloia ela ny ainana vokiandro raha fantoy atoan'Andriamanitra ianao de vokiandro anao tsy ho faty tanora zany ianao matoa zay ianao maty de mety martyra ohatrany Stefana zay nahafaty anao sy ny sisa fa raha tsy zany de ho vokiandro ane ianao halleloia fa ataovy foana zay ampisy ny anjely eo alohanao aza manao zay mampalelo ny anjely ary ty koa tena mahafinaritra be ampandeha ny fatahorana andiny fafito amby roapolo mario amy baibolinao ty mario amy baibolinao tsara be io teny io ampandeha ny fatahorana eo alohanao ka ampifanaritaka amy firene rehetra eo izay aleanao ary ampy ambony fahavalinao rehetra mario kely amy baibolinao io raha misy anjely zany melohanao irahan'Andriamanitra elo lalanao zany ny anjely de zao isy fatahorana an'Andriamanitra eo alohanao ndraiky vakitsika ten'Andriamanitra Genesis 5:30 Genesis 5:30
vakitsika ny andininy voalohany a hatramin'ny andininy fahadimy ary nakaresan'i Jakoba tany Betela sy neseon'Andriamanitra tamin'indray. Mba mario mihitsy ke ty verset ty fa tiako mba maria anareo ty Genesis 5:30 andininy fahadimy. Rehefa maria anareo zany lay Exodus toko 7:20 andininy 17:20 lay ampandeha fahatorana eo anoloana de mba mario koa ity Genesis toko 5:30 andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Ary hoe Andriamanitra tamin'ny Jakoba mianga miakara ny Betela ianao ka monena any ary manorena altara ho an'Andriamanitra izay niseho taminao fonenao nandositra ny tavany Esau. De hoy Jakoba tamin'izay rehetra tao an-trano nomba amin'izay rehetra nomba azy. Mario amin'ny baibolinao ihany koa ty. Alleloia. Ary io ny Andriamanitra hafa izay eo aminareo de madiova sady ovay ny fitafianareo. Ovay ny fitafianareo. Tsy le any anaty ny resahany olo fa tena ny nivelany mihitsy. Alleloia. Ary io ny Andriamanitra hafa izay eo aminareo. Raha manana Andriamanitra hafa zany ianao androany de ary io de madiova. Diovy ny any anatiny. Azo antoka fa madio ny aty ivelany reo satria olona misasa sy sisy reo. Fa ny fitafianareo ovay. Ary andeha iaingy sika hiakatra any Betela ary anao altara ho an'Andriamanitra izay niainao tamin'ny andro fahoriko ary nomba tany amin'ny lalina zay nalehako. Andininy fahaefatra de natolony teo amin'ny Jakoba ny Andriamanitra hafa rehetra nanan'Andriamanitra hafa zany reto olo reto neka tsy nitahian'Andriamanitra sofa ny teny an'izany i Jakoba hoe izy aty daholo izay Andriamanitra hafa anao de natolony an Jakoba ny Andriamanitra hafa izay ny tanany sy ny kavina izay teny atsofony tsika tsy manao kavina ianareo vehivavy na tsika lehilahy mazava azy tsika tsy manao kavina dia ny kavina teny atsofony izay de naleviny Jakoba teo apoditry ny hazo terebita teo akaiky ny Sekema ireo de lasa nandeha izy ary nisy tahotra io tena mario amin'ny baibolinao ary nisy tahotra avy tamin'Andriamanitra nahazo ny tanàna manodidina azy ka sy nanenjika ny zanaky Jakoba izy ry havana malala. Zao zany ny zavatra nitranga. Nisy dingana nataon'i Jakoba zany tsy hoe misy tahotra fotsiny zany fa natonga an'le tahotra de ireo zavatra rehetra nesorina nalevina mihitsy ny Andriamanitra hafa rehetra nidio niova ny fitafiana na niendrika anaty na niendrika ivelany olom-baovao. Alleloia. De rehefa nanao andreo de nisy anjely am'izay nisy tahotra. Tanao mandeha zany Jakoba de zay tanàna lovany to de mampatahotra ny olona mijery andreo de tsisy sanany inona andry zareo mba hangatao zany androany ry havana malala hoe Jesosy mba ataovy amiko zany hoe zahako misy fanan'Andriamanitra to de mampatahotra anao tsisy samaninona anao zany tonga de miondrika eo anoloanao to de le olona tady ho avava aminao reny tonga de le olona tady nisy ratsy anao reny tonga de satria maninona misy fanan'Andriamanitra mampatahotra miaraka aminao ary de ampandefanenitra eo alohanao ka androka ny vita sy ny kananita ary ny etita eo alohanao takolam-panenitra zany reny le fanenitra reny fotsiny alefa an'Andriamanitra de reny fa mitsoka ary zareo didin'Andriamanitra nge reny. Alleloia. Tsy androka azy eo alohanao taona ray fandrao olaony tany ka iamaro amely ianao ny bibity tsy kelikely no androako azy eo alohanao mandra-pamarinao ka andovan'ny tany. Andriamanitra koa raha azo taitra ianao fa mifahavalinao tsy aringan'Andriamanitra andre mandeha zany fa aringan'Andriamanitra tsy kelikely ndraoko reo mba miova fo ihany ao anatin'izany rehetra zany. Mino fa avoarainao zany te ho tonga any amin'ny tanjony irina va ianao. Halleloia. Azon'Andriamanitra atao tsara zany. Fa ny zavatra tena mila ataonao de zao ataovy ry havana malala ataovy zay ahafaly an'io anjely miaraka aminao io ataovy zay ahatonga. Halleloia. Ny anjelin'Andriamanitra tsy alahelo fa ho faly meo alohanao satria manao zay mahafaly azy ianao manao zay mahafaly an'Andriamanitra ianao tandremo ny didin'Andriamanitra anaova ny sitrapon'Andriamanitra de ho tonga soa any amin'ny tanjony iriny ianao de ho etoan'Andriamanitra ny dianao mandraka tonga anao any an-danitra mahereza isika tsirairay avy Halleloia. Amen. Akavanan'Andriamanitra. Halleluia. Jesus,
fandrianana ilay ateraky ny raha mitovy amin'ny tokoa mandrakizay panjaka ny panjaka bitsakanao zay ny tany amandanitra panjakao Jesu. Panjaka ambony fahefana tsy mba refesy mandeha ka teny miray ihany maefa ny zavadrehetra panjaka ny panjaka mitsakanao zay ny tany amandanitra panjakao Jesu. Eny ry havana malala, alleloia. Za matoky fa voarenao ny afatritsika androany voarenao ny afatr'Andriamanitra tamin'ity androany ity. Androany ny havana malala ny afatr'Andriamanitra amintsika dia tsotra. Te ho tafita ianao a, raha te ho tafita ianao dia fantatrao ny tokony atao. Alleloia. Ny tokony ataonao dia tsotra. Alleloia. Ataovy izay tsy mampalahelo ny anjely izay milo lalana anao. Fanomen'Andriamanitra anjely hitari-dalantsika dia ny fanahy ny ravana malala. Makasitraka ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay rentsika teto androany. Isaorantsika satria avy amin'Andriamanitra izany ravana malala. Andriamanitra no nitondra n'izany teto amintsika ary Andriamanitra no nampahirantsika tao anatin'izany. Matokintsika ry havana fa manomboka eto raha handehantsika dia Andriamanitra andefa ny anjeliny. Ary Andriamanitra aniraka ny anjeliny. Ary Andriamanitra hiteny amintsika manao hoe ataovy izay tsy mampalahelo ny anjely fa hitari-dalana anareo izy hiantoka. Halleloia. Hiantoka tanteraka. Tian'Andriamanitra hitohana tanteraka mihitsy ry havana malala. Tian'Andriamanitra ho tonga any amin'ny tanjony iriny ianao. Tian'Andriamanitra ho tonga any an-dandritsika ry havana malala. Tena sitrany izany. Tena sitrak'Andriamanitra izany ry havana malala. Ataovy izay aza manao izay mampalahelo ny anjely ianao. Aza manao izay mampalahelo n'Andriamanitra. Fa tandremo izay aseny tandremanao. Ataovy izay aseny ataontsika ry havana malala. Fa rehefa ataontsika izany dia faly izy. Dia hitatana antsika izy. Dia ho tonga soamatsara. Halleloia. Ho tonga soamatsara amin'ny tanjona ireny. Misaotra Jesosy. Misaotranao Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra Jesosy satria voalaza teto indray ny sitraponao ary matoky sy mino Jesosy malala fa ny tanam-pahasoavanao ametraka izany teny izany ao ampony reto olona ireto. Ka tonga n'izany teny izany moa avy zato eny tsy manam-pataperana anatinay. Dia matoky Jesosy malala fa amin'ity androany ity dia samy nandray teto indray izay tsirairay avy. Ny ankatahako aminao Jesosy dia tehirizo ao ampony reto olona reto izany teny izany. Dia oka moa avy zato eny. Azavelinao voatsaingo ny vorona mpiasa dia ny devoly sy satana mpangalatra ny teny. Fa oka Jesosy tena hoe halleloia. Tena hoe aniry amokatra ny nampony ay izany teny izany. Mankasitraka Jesosy malala. Betsaka ny zavatra mety
manahirana ny reto mpanomponao reto eny andalana eny antsefatsefany eny ny angatahako aminao ane Jesosy de zao tena hoe omeo hery izy ireo te hiriso foana izy ireo azavelanao kivy ketraka fa tena mila anao sy ny fanatrehanao betsaka mety zavatra mahory mety andrasana valombavaka fa ampianary fotsiny izy ireo anao zay ahafaly ny anjely fa tsy maintsy tonga amin'ny tanjona irina maintsy tonga ny atany Kanana tsy maintsy ho sitrana amin'ny aretana tsy maintsy ho tahin'Andriamanitra lanitra aza omenao anay misaotra Jesosy malala voninahitra dia anao hatramin'izay dia mandrakizay dia matoky fa tsisy alamaina zay rehetra tonga teto androany fa ianao ampahery hita ary vimbina ny tsirairay avy hiantoka ny hoavinay manontolo misaotra Jesosy misaotra Andriamanitra misaotra fanamasinao halleloia amen ivavakantsika amin'izao fotoan'izao ivavaka ho an'ny firenena mpanosotsika ny abafotsika felina rakoto ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao tany tompona abavy felina rakoto tainy tompontsika rehetra dia hiaraka hivavaka ary tsika makasitraka sy mbola manome voninahitra anao indray zahay ry rainay tsara indrindra raha mbola natanteraka zao fotoana zao tamin'ity alina ity Jesosy misaotra anao zahay tamin'ny teny mpanomponao teo satria teny mampitombo ny ara-pananay ary teny mampanantena anay indray Jesosy ny hitondranao anay any amin'ny tany Kanana ary indrindra koa Jesosy teny izay mampianatra anay indray ny tokony tsy anao izay mampalahelo anao Andriamanitra satria Andriamanitra tsy mba mandainga ianao fa mampanantena ny zavatra rehetra dia izay rehetra nampanantenanao anay dia tsy maintsy tanteraka avokoa Andriamanitra ary ataonao miavaka ny manompo sy ny tsy manompo anao Jesosy izay ny tsy mahatoky sy maharitra ny amin'ny teninao ka mahatonga anay manaonao foana mahatonga anay mandrafy anao amin'ny andriaman-kafa mahatonga anay nivezivezy etseroa ka tsy ahitanay ny tavanao satria tompony ny fahotanay no efitra mampisaraka anay aminao Andriamanitra mifona aminao zay ny amin'ny toetra rehetra nananay izany tario zay ala amin'ireny toetra ratsy ireny fa anana fatokisana anao dia mbola mangataka aminao zay Andriamanitra amin'ity alina ity raha mbola afaka hitondranay am-bavaka ihany koa ka ananay fifonany ao aminao hitondranay am-bavaka amin'ny firenenay Jesosy malala satria ny fo mangorangoraka sy torotoro Jesosy dia tsy ataonao tsinitsininy dia anantena an'izany zahay ary minao an'izany ka raha mety ianao Andriamanitra dia anasitrana sy hamonjy ny taninay indrindraindrindra Jesosy anasitrana ny toe-tsaina izay efa mirefarefa amin'ny tany anana ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao satria potiky ny fitiavam-bola potiky ny fitiavan-tena potiky ny toetra ratsy maro isan-karazany Andriamanitra ka tsy malala fa tsy niazy any feno toetra ratsy fenabibiana Jesosy ny vahoakanao ka izany rehetra izany Andriamanitra ny vokatry ny fahantrana mianjady amin'ny firenenay dia ianao rery ihany tompo ny antenanay afaka novan'izany toetra ratsy ananan'izany satria ianao Jesosy miteny manao hoe raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo ko meteza ianao Jesosy hamindra fondray amin'ny malagasy rehetra ka sio ny herinao ny taninay fa ny zavatra tsy hain'olombelona atao Andriamanitra dia hainao manatanteraka izany ka ny fo vato Jesosy dia ataonao fo tonga novo ka ahifangoraka ahifakatiny samy malagasy rehetra Jesosy ka ifanomentanana sy fandefitra na dia amin'ny tsirariny aza ny malagasy rehetra dia apetraka tananao Jesosy zany tolombavaka izany matoky fa voaray anao zany Jesosy malala maro ny zavatra tiako angatahana sy materialy kanefa Jesosy ianao no mameno ny banga ho an'izany Madagasikara malalana izany dia makasitraka anao Jesosy malala ka raha isaraka eto zay amin'izao alina izao dia mangataka ny fanahy masonao zay ho any tokantrano tsirairay avy Jesosy amin'izao alina izao ka ndrakotra ny fanahy masina dia hanome torimaso mamy tsirairay avy ka dia moanay indray raha tonga ny maraina vaovao azonay midera sy manome voninahitra anao dia misaotra ray malala tsara indrindra alleluia amen alleluia misaotra betsaka ny vavintsika fianarakoto atao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay misaotra na rehetra nandray anjara ranabavy fleur
saondra raza nitondra vavaka fanomboana ranabavikoatreny nitondra toroteny mahafinaritra be a ranabavafenana koa tovavaka amin'ny firenena dia misaotra anareo ihany koa nahatra teto a hatramin'ny farany a faly be zay niaraka taminareo dia mifarany eto mifandarantsika fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha afaka miditra ianao ao amin'ny site web ny Aki Radio www.andramakaizao.com dia ao ianao a afaka miheno a ny onjapeo afaka miheno a ny toriteny a isaky ny adiny telo a amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina fa bisa amin'ny folo maraina mandeha amin'ny Aki Radio zany toriteny androany zany a dia amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina koa dia mbola mandeha ao ihany koa ny toriteny rehetrarehetra alahatra mampianao ny hirahira teny gasy teny vazaha teny anglisy dia maharetatra amin'ny farany a miaraka ifampitatana ho any an-danitra isika raha mbola tsy tonga any amin'ny rao lanitra Jesosy satria mety ho tonga any amin'ny rao lanitra izy a dia mbola eo netondretsika raha-pitso alina tahaka izao a dia samita in'Andriamanitra voninahitra an'Andriamanitra ireriany misaotra anareo hatrany a mety fanohanana izay ataonareo a amin'ny fikambanantsika Gamalela izay hanohanantsika ny sahirana Andriamanitra mala fitehantsika tsirairay avy a ary raha misy amintsika mbola terem-panahy hoe hanao amin'izany asa soa fanampiana sahirana zany dia afaka miditra MP amiko izy a raha misy voatsirambony tanana ny aminao tsy vola ho any Aki Radio tsy ho an'ny Radio Rakoto Salama tsy ho an'ny fikambanana Gamalela fa ho alefantsika any Madagasikara hanohanantsika raha-tsakafo a ny ankizy a mpianatra izay mila an'izany a izay tsy fampitsakafo satria itenikerinareo fotsiny ohatra ao anatin'izany fianarana zany a dia misy ankizy a tsy indray mandeha tsy indroa ary tsy anankiray tsy anankiroa rehefa tonga ny ampianarana zareo a dia ny amin'ny 1 any alefa mody fa malemilemy a ny sasany safotra inona mahatonga zany tsy ampy sakafo ry havana malala dia zany rehetra zany mahatonga antsika hanao an'izany ezaka fa hanohanana raha-tsakafo andreo zany ka dia misaotra anao a raha misy azonao atao a dia ataovy a fa tsy zany hamaly an'izany kely ny tanako ary tsy mahavita mamaly fa Andriamanitra manankirepasoavana hamaly antsika rehetrarehetra ta iny Andriamanitra daoly a raha pitsika aminao eto a halleloia amen